dia vaovao mahasoa ho anao. Tantara nampitondraina ny lohateny hoe miady lavaka fanimbana, miady lavaka fanimbana. Ndiam-peniny Oly Ralalarivelo. Ireto avy no anome ainan'ny tantara: ndiana Andrianjafy ny aina, Anisera Antry ny aina, Santara Kotorvelo, Tsikira Miarinjatovo ary Lalaina Ramananarivo. Alaminy daholo izay tanao ry mamsoa fa rapetsanao mifindany amiko a. Avy miasa makanao eo. Fa angaza atao indray fanamasinana amin'ny fanambadiantsika ary tandra vao makany aminao a. Atao viampy ny ara-pomba sy ara-panjakana fa amaraka sika manteraka amin'ny fanasiana ry mamsoa. Ahoana kosa? Tsy manova zavatra sika fa efa latsiny tamin'ny fianakavianao a tamin'ireny fotoan'ireny. Tsy fantatro izany a. Ary niova hevitra indray ianao izany fa maninona? Dia ahoana moa ny havako? Ny ao an-tany efa lany tamin'ireny fikarakarana ireny akia. Anao inona moa raha tsy manana sika? Andray kosa, fa maninona nefa raha atao tsotsotra fotsiny ny any am-piangonana? Na tsotra io na asaroto na misy fandaniana foana izany. Mba efa nanangona kely any any eritreretana an'izany raha tsy manana ianao e. Ohatrina izany nitahirinao any? 10 metsy. 10 metsy? Inona koa raha mba vita an'izany a? Ka efa volaka izany a. Nga moa sika hanao lanonana be. Zao, aleo ampiasaina izany vosany aloha. Ampiasaina ahoana? Mba hanaovana zavatra mitsangana e. Tsy azoko. Mba hanaovana zavatra mivaingana e. Tsy azoko ianao, fa ny tranonao azy varotana. Tsy varotra ny resahako aminao e. Za mantsy gagako. Fa misy zavatra fa tiako ampiasaina azy. Zavatra inona? Antavako ny karaman'ny lerangana andoko sy nadino tranoko e. Zany ve? Fa ohatrinona ny ilainao? Asa, raha omenao ve izy rehetra? Izy rehetra? Finona makakanao ny amin'izany e? Tsy mitazona vola tanana fa tsy izay ilaiko ihany aho. Ianao ve mamazy vazary mamsosa ahoana? Vao teo anao nilaza fa manadahy 10 metsy inona indray ary? Ka le izy angetsy aty fa ao anaty finday e. Dia le façon findayako izany zao dia zaoko. Andriamanitro, tokony tsy be resaka amin'ny vadiko a. Fa iny tia mampisasa anao ry mamsoa. Ilay mifindainao dia atao izay lazaiko fa maika ahy e. Andraso ary ahaka azy e. Eo ary e. Zay fa lasa. Misaotra kely malala. Mila voninao rapitsy fa vao tonga dia miainga sika. Za tsy mahavita mandrela. Mazava aminao zay a. Eny ary e. Hoe anambady ny lary tandra. Ie. Ka iza tamin'ireny ankizy niaraka tamin'ny lary ihany izany e. Olona fantatro ve? Mbola tsy tankady izy a. Mba ambarao analo e. Manao izy izany? Any izy ihany e. Tsy mitovy amin'ny niaraka tamiko hatramin'izay ireny. Fa tsy mitovy ahoana e. Efa miasa izany fa tsy mpianatra ohatran'ny mahazatra. Mazava ho azy. Sady mpivavaka be a. Efa taonany tokony anambady ilay olona matoa nanaiky any tandra. Azo ny latsana tsara mihitsy izy izany a. Zany a. Ary fa mba ahoana koa raha nalalalana azy e. Sendra nahatra sakafo anento anahitany amin'ny hopitala dia tafahoana tamin'ny olona vitsivitsy namangy azy. Tamin'ireny nahatsikaritra mamsoa dia nampiresaka azy rehefa andeha hody ry zareo. Fa zany tantara izany ve tsy voaingany e? Teo amin'ny rovolana teo eo e. Zany a. Ary nalaky ny vadinareo. Nefa ialahy ohatra mbola tazaky niaraka tamin'izany. Ka rehefa nifanerasera taminy anie dia tsy nanaiky raha nenitoa fa tsy maintsy atao ny raharaha e. Mamindra sy mahabaraka hono fa mpiaravavaka amin'ny matsy izy.
Ka tsy tia azy akory zany lahy ny tena marinako. Tereny zava-misy. Asa aloha ohatra ny tia azy any sady hitako efa matsatry raha mitamiko no mahay mitady vola mahatahiry betsaka lahatra no za na zany na hitasika Mahaliana le zany olona zany. Rovinony izy no ampahafantariny tandranay ny tona zay te-pisana loatra ny tsy mety mbola mivezivezy mitady aty vanina indraindray fa aleo entiko any an-trano lahy rehefa malatsika Mety zany fa vadiko lesy no resaka ela ino zany trikady mbola midiko to an-trano eny Za angamba mandeha lavitra tsy azoko Mpanampy ny razoko vava mahafinaritra ahoana ve manao maloto sa kosa Ka lasa ary tahotrako. dia ahoana zany Ka mivily any aho rehefa tsy ao an-trano zareo dia izay angambola izy tsy miasa Mirava aloha letsy dia mody alohan'ny fahatongavan'ny tompotrano. zany ny aloha tsy vehivavy fa vola ihany any ilaiko Ka rehefa manambady ange hono no mivady no mitantana azy ka zay misy ny lako volako Hafa koa zany. Ka inona moa zany no miprorariva tena tsy afaka letsy akamy mamsoa io miroandra aloha dia atsoka anay saza manam-bola Zany dia tsitsitsio ary aloha fa sao dia lany afaka 2 andro eo. aza matahotra lahy efa sara antoka any aty Sura mihitsy lesy tena koa no tena mamsoa ka mividiko tsikelikely itony rehefa zale mahazo vola misimisy reny sofa mahalaka any ny tranoko fa raha zany dia namety eo rehefa fanankireto fa mety ahoana koa ka mibahatoeranako mba tsy tiako kosa zany eritreritra zany ry tandra raha tsy nitondra andreo aza dia babangona ny efitra azafady tsy hoe sy ananana mihitsy ny zany fa fisonjovana hoe mba miaraka mividy zavatra tsikelikely sika hafa ihany ny zavatra iraisana tsy foko amidy ny etako ka fifaliana ho ara mahita andreo ravoravo ireo rehefa mijery ny vokatry ny fisasarako be fihetseham-po koa ianao ty fa zao tokoa ahy inona zany le hoe nolokoina tato aminao ohatran'izao ihany ny fahitako an'ity efitra an'ity ry tandra ny lakozia any zao nitazako navaozana kely io ve ny nandoavana le 10 hetsy ohatran'ny lafo be aza misikera be fahatana anao ry mamsoa satana koa zay lazainao atovy aosainao fa zany manapaka sy mandidy anjaranao manaiky sy lazaiko azonao ve zany ary aza mora misafoaka toy io moa ianao ve tsy menatra vao mitokantrano tsika dia tabataba sahady ny ainana ka fezany vavanao fa za miteniteny foana azafady ary dia any aminao zany ianao ry mamsoa ny asa sa tadiavana trano ety akaiky ety anaovanao volo tsy ho zaka aloha raha hanofatrano sika mbola manao vaolona koa ety anamboary toerana malalaka iasana ato an-trano dia izay mety zany fa iresaka amin'le olona nanamboatra ny lakozia aloha fa so mahita tevitra ny amin'izany izy dia mba ho mira iasana aloha ry mamsoa fa ataonao inona foana raha vola ka misy lako azy nanaovana fety ny namaka amin'izao tokantrano vao zao fomba vena miasa dia tsy afa miala amin'izany fa maninona raha entina ty an-trano zareo dia anamboarako sakafo amin'izay tsy mandamy vola be tsika olona mpiteny ratsy reny ka tsy tiako hoeninao sady sao anaovanao fotoam-bavakeo indray tena tsy raikitra zany ka mba hafahafa koa zany namanao zany ianao koa zany tahaka azy ireo rehefa miresaka taizako no nentana ny teny ratsy ka raha efa tafarako ave nareo tsy hanaraka azy ianao amin'ny fara aza matahotra indriva tsy mpiteny ratsy zany bedy nentora vao manao an'izany mbola misy toetra ny tandra tsy fantatro ve tompo ianao no ireka hanapaka sy anjaka ato anatin'ny tokantrano mamafanoela ry kiady fa maninona ianao ronja no miteny an'izany ka omaly izy tonga tamiko so fa tsy nandalo tony mahazatra ianao fa raha tsy zany tratra ny teto
Ka inona no mety natonga azy nanao an'izany e? Sa ianao miberesaka tany amin'izany any? Tsy izaho mihitsy ka. Matoa izy miverina tamiko ka nisy zavatra nampiay azy ka lasa mahalasa ny sainy. Ohatra ny hoe ny sakafony ankizy. Sakafony ankizy? Inona tokoa moa no menao azy ireo Rionja? Toa tsy mihetsehana ianao sady tsy mahandro sakafo atoandro mantsy. Ka izaho tazominao eto, aiza no ahafahako mihetsena sy mandro sakafo? Hividianako sakafo masaka ry zareo rehefa maka-azy aho. Ay ve? Ka izay ny vahaolana hitako. Ianao tsy miala eto raha tsy azonao izay tadavinao. Ka aiza no ahavitako ny raharahako? Ary fa maninona raha vidiana hariva dia tsy mihetsehana ny maraina e? Ka efa ataoko izany, dia iny ny lofany amenakavy rehefa hariva. Amin'izay tsy mahatsikaritra ninonino madama. Ka nahoana ry izy mbola nandalo tamiko e? Asa? Ianao no nisy nahita tany dia izaho indray no atsafaina. Nisy nahita? Ka inona ary ny atao e? Maninona moa raha nofainao trano e? Tsy milamina kokoa ve tsika amin'izay? Aiza nahitako vola amin'izany e? Izaho nga manan-karena aminao. Ka rehefa roahany aho dia andeha hody zaniko. Aza maika ianao fa tombatombana fotsiny izany rehetra izany e. Sady tsy afaka ampiasanao any an-tranonay aho. Trarotra ny vadiko amin'izany tsika. Dia hoaiza ray e? Mandreraka be koa mikady tsy hitany tenaina. Ary aza mandrahona e? Tsy misy eritreretana? Ary mandehana amin'izay fa haka mpianatra ka? Dia mba homoe vola kely aloha. Zanga nitondra vola? Mbola tsy fandraisana karamana izao e? Tsy, ataovy misimisy izany amin'ny manaraka. Dia mandehana amin'izay aho fa izaho tsy hivoaka miaraka aminao. Ary aza manosika ka? Ary angasy misy biso? Aleo amin'ny manaraka fefatara. Mba miavana koa ka la ratsy ity rehefa tsy nahazo vola. Lasa koa e? Iza koa nanaiky viraviranao eo. Miao vola ihany. Tapakakirena no mampisoa? Ie, misaotra an'Andriamanitra. Ohatra ny tsy mety amiko ihany ty toeram-piasanao atao trano ity ka. Fa maninona ianao miteny an'izany ry tandra? Ka mahasosotra ny jerijery ny klianako. Sady tsy misy laminana fa miazakazaka erany trano ny ankizy rehefa mitao izany zareo. Manakotana sy be tabataba. Nareo koa moa tsy mitsahatra miresaka. Hitady trano hafa indray avy izany asako e. Aleo any an-dakozia anao miasa fa mahano ny tokana ka. Sady hitako ny tsara rehefa amboarina kely eo. Amboarina? Izany ve tsy vola be? Manao izay tahirinao ao. Angazana angona mihitsy fa ianao ry tandra sasatry ny nangataka foana. Anamboarana moto fa mbola tsy vita foana ilay izy. Marina tsy aleo amidy ihany fa mandany vola. Ianao ihany tsy mitsahatra mampiasa azy. Mbetika ilay saikilo hividiko produit dia tsy maintsy miviana ny tsena indray fa misy adinina anaty vola sakafo ny jandrina hoe korsa tsy mety vita e. Ianao koko. Ka ataoko inona fotsiny io azy io e? Tsy ampiasaina ve? Ka inona ary ny atao e? Aiza nahita volana voazana ny lakozia io? Dia afindra koa ny toerana fandrahoan-tsakafo. Misy an'ireny mpamaso volo ireny a natao tany ampiasana. Anazava ny fomba fampindramam-bola. Vonona ny ampianana vola hono zareo ampiasa tena ka maninona moa raha mijanany misy ireo sika. Dia aveno sikelikely ny azy avy eo. Izany ve? Aleoko ka jinona ny vola mety lany amin'izany dia atsondro zareo. Dia afindra zahoeza izany ny lakozia. Ny tranontsika nge efa tery e. Atao eo tokotaniko. Atao eo tokotany? Izany ve dia mety e? Tsy vao maika ve miharihary be amin'ny olona manao volo izany ry tandra? Anamboarako talatalana ianao dia asiana tafo soa avy ny orana. Dia takotako ny etsy amin'ny bassin sy ry mampisoa. Eny e, ohatry ny mety ihany izany. Rehefa azo ny vola dia karakarantsika haingana. Tsy mangatakandro fa anio isika dia makany amin'ilay orinasa sao miandry ela be ny famoahana ny vola.
Nampiatso ny tale androany ry Kady. Fa misy inona no mitady anao ny tale? Nampiantso ahy izy momba anao e. Tsy azoko. Zaho no ilainiko nahoana ny nampanantsoa no mivadiko. Dia inona no nambarany anao ry manjaka? Tsy tamiasa foana hono ianao izay nandritra ny 2 volana e. Araka ny tatotra natao taminy sy ny fitarainan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Mba fanasoketahana fotsiny izany e. Nisy nahita tonga tany an-tsekoly. Azo amarinina tsara izany. Fa misy te haka-ranondranony amin'ny talia fotsiny indray. Tonga tokoa ianao fa miseho anam-pianarana saingy afaka adiny indray dia manjavona ny toeram-piasana ary tsy miverina raha tsy hariva alohan'ny fieravana. Zaho ve tsy fanaratsiana fotsiny e. Iza indray izao no nanely an'izany tsao izany? Tsisy manana tombontsoa amin'izany na ny mpianatra na ny mpanabe ry Kady a. Ka izay no izy e. Miasa fa tsy misy mahita. Aiza koa misy an'izany e. Raha miasa ve ianao dia taraina ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Efa fotoana ela ianao no tsy tonga nampianatra. Tsy vitany hoe indray andro fa sady manapaka ianao no tsy mampilaza fa miepoka fotsiny. Rehefa nampanantsoany ny tale dia niantso ny solotenan'ny ankizy mpianatra ao izy ary ny mpampianatra hafa. Nianatra mihitsy teo anatrehon'zareo rehefa natao ny fanazavana. Nitabataba loatra ny mpianatra ao ary izay no nanaitra amin'ny manodidina. Rehefa nomeko lesona ihany ny chef de classe sady niferako izy tsy lazamizana iza ka mbola betaka laza ihany. Mahazo anko indra izany. Volako fotsiny nalaina. Ary toa tsy miteny ianao e. Manaiky fa diso. Eny e. Nitadidiny nataoko a. Angamba hoe nisy taona tsy nampianarako fa tsy ela be izany kosa e. Tsy haiko fa miakatra birao ianao vao mahazo mamonjy ny klasinao raha pitso ny tale. Ome fanazavana misimisy izy raha izay ny tsy ampetony ianao amin'ny asa ry Kady a. Ary mandrao anangy ianao izany ry manjaka e. Ianao anga tsy mba niado anahy. Raha fantatro ve izay nataonao tsy hiaro anao aho. Fanazako aza sanganehana fotsiny. Tena misy zavatra ataonao mihitsy any ambadika any matoa ianao variana sady tsy mahatombona. Sa diso ny eritreritro? Tsy misy mahavariana ihany fa mba manao asasa tsy helikely ihany nampiana ny karamako. Momba an'izany tokoa. Ohatran'ny mbola tsy nomena ho any karamanao ry Kady a. Tamin'ny volana lasa iny. Sahirana tamin'ireny fararian'ny dadabe ireny sika. Dia tsy tsaroako koa ilay izy. Efa natolotra anao izay efa tadio tsara e. Raha tsy izany ve hikarataka sy roa mba ampiasaina? Ianao ohatrany tsy mety manome ahy. Ahilika ao aty amiko indray izany ny fahadisoana amin'ny tsy fahatongavanao miasa. Mba sainy ihany ny ataonao e. Misy fiantraikany aty amiko ilay izy. Izay filazanao fa miandry anao ny tale raha pitso e. Ny tsy fahatongavanao any efa filazana fa hiala ianao. Ho any aminy aho fa aza matahotra ianao e. Inona nefa no lazaiko amin'ny tale? Tsy mandray ny antsoko mihitsy. Efatra ny maly tontolo any ezaka ny antso azy. Aza hitako fa nisy nahazo ny vadiko. Allo e, tsy nandray. Zay fa misy mandray. Allo, Tandra? Allo, manahoana ve? Manahoana ny vadiko? Fa aiza ianao? Miasa dia tsy afaka mandray anao a. Nitako sy matao aty analavory. Fa misy inona e? Mahita apelo manke be dia be ato a? Ianao ohatra ny tsy mandray finday mihitsiko. Dia natao ohatra sao dia nisy nanjoanao. Sady maninona koa mandeha lavitra be ianao. Ka tsara ny karamako. Avy tao dia ho anay pesondray. Sao mba randonnée ary ianao fa tsy miasa akory. Efa fombanareo makany amin'iny lalana iny. Aza lefa lavitra saina fa mitady izay mahasoa antsika ary mampisoa. Lazao tokoa ny dinareo tany amin'ny dokotera. Inona no nahazo anao? Mananjanaka sika. Ay, fa voatsara kosa zanga. Zany, faly ianao. Ie, efa hitondraky vondalana ny vadiko hoe. Dia izany tena fa afaka talandra mody raha tsy misy fiovana. 3 andro ahoana koa. Ka izay ny fanarahana fa inona ary ty be tongo ty e. Mody efa fa anasa aloha e. Eny ary e, tonga avasoa. Maninona raha manahy izany a. Tena mitaintaina ohatrany tsy milamina izany mihitsy. Aleo aloha mipetraka dia mivavaka. Tompo, vimbenso tantany ny vadiko any amin'izay alehany rehetra any. Arovy amin'ny ratsy izy.
aza vela ho sasa foana fa andeha amin'ny fahatahorana anao dia tao mba hanantona anao fa tsy variana an'izany andro lava amin'ny filana maro mba hiverinao atrotranao Jesosy Kristy anjaro zanaka endry. Amen. Raha atao natarimara amin'ny volan'ny raminay ndry tao tsy ato amin'ny fitoerana Andriamanitra Jesosy teto mihitsy nametrahako azy so ato ambany akanjo ato ve tena tsisy ato tena fanina zany nakaiza ny vola rehetra sady roa tapitrisa be zao niaraka nampirina azy izay mivady ny ampitsoniny lasy tandra ary mbola tsy miverina sanatry ve dia ho raty saina ve mihaia amin'ny vadiko nakasy dia nampiresahany fotsiny ve ato kapoka ho avy izao tokony tsy nindram-bola izay losako zany anao sy niamerina azy tsy nampiasa ilay vola akory fa olona manao ahoana ary ty vadiko ty Andriamanitra maika loatra ny ho ty azy ka ambody mitafy eo zanak'ondry dia inona ny ataoko hisaraka ve sa hiaritra ny tsy mety hatrany angetriny tanteraka amiko tompo ny teninao aza mikambana amin'izay miovaova sy hafahafasana fa ho tampoka nitrangany izay anjo ireny ary iza ny mahalala izay loha izay iseho amin'ny androny mifona aminao aho Jesosy amin'ny zava-bitako tsy ny hain'ny fampitandremanao aho fony anambady fa maika natanteraka ny safidiko maniry verina aminao aho bebaka amin'ny rasy vitako mamindrafo amiko tompo avelao aho hitoetra ao tongotrao ka hakatoanao amin'izao sisy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Taiza foana ianao ry kivindy mamahy be ny any ampiasany tsy afaka mikilavaka tsony na azo fampitandremana fa raha vao manao kliolo tonga dia voaroaka dia ahoana dia ahoana moa fa amin'ny fotoana tsy asana ihany tsika zany vao afaka mihaona tsisy trano izany ny fiaonana raha izany tsy azoko ka tsy manaiky ny asako tsony ilay zokonao miala amin'ny sabotsy maninona tsara sokafy tsara ny sofiny voaroaka fantatry mama Fanoela ny fiarahantsika tsy misy alahary fa tonga dia lasa raha mpitso ange zany fa iandrinina izy no hitazona anahy vava re zany nataony azy zany tsy misy andaharana mihitsy aleoko mangina dia manaiky ny fanapahan-keviny dia ahoana no atao za ange fa ny tena hitadiavy-trano fa ianao tsy miheno raha tsy mahita trano aho zany dia ahoana dia ahoana moa fa miverina any ambanivohitra ary tsy miverina ty tsony aza manao an'izany akia raha mahita trano zany ary onza dia hijanona ianao arakaraka mahita hevitra ve ianao fa ny entanao hoe betsaka sa kely za tsy be entana ka saseray aza tsy feniko tsara be andraso ery amin'ny tamina be ery ary aho fa miaraka amiko ianao oaizitsika ho any amin'ny namako engany izy ka anaiky aza miara eny ianao raha tsy zany miantso anao sao dia mifandiso tsika eny ary
fa taiza lantsitra trantso mihitsy e. Teto foana ka tsy te helingelenina fotsiny. Niaraka tamin'ny vanina ve? Mazava ho azy misy sirana tany siny anadany zay saingy nandamoaka le izy. Za fotsiny very vola raha ngahateko. Angatso madidiana tsara izany no tsy nety ny tantany e. Ketrika tsara le izy fa tsy tafy e. Fa tsy izany mamerina volany amin'ny tompony. Tsy azo. Tsy misy hazavaina izany fa iny aloha ny tadiavany kady amaika be e. Ay, misy ankizy any mitady asa trano. Dia ahoana? So mety aminareo? Oviana koa tikady ny maneraka izy. Izany ve tsy misy ambadika? Tsy misy ambadika izany e. Ka tsy mitady ankizy izay. Indray maka izay dia tazako ny madama ny an-tsena. Ary ohatrany be voky izy a. Be maninona? Miasa tena moa izy iny. Aza mansava fa tonga dia vatany ny resaka ary kady a. Ilainareo io ankizy io ry tandra hanampy ny vadinao a. Namandrapa tonga ny vahiny kely ary. Iza manao le olona ohatrany hoe tereny lahakolaka izany andray anazy. Le olona miaraka amiko letsy a. Izany a. Voaloaka tany amin'ny zokinay izy fa hoe miaraka izay. Dia entiko any aminareo e. Andray izy aloha no hiasa. Fa mikasa hodina efa za tsy mahafoy anazy. Mazava tsara. Saory ny fanarahany. Fifanarahana hoe? Fifanarahanako. Raisiko izy a fa tsy manan-karama azy izay. Ahoana koa ary izany? Izany hoe tsy azony kady e. Izay manome trano atoriany sy miantoka ny sakafony fa tsy amin'ny mian-karamana. Ialahy mandoa an'izany. So dia tsy mety izany e. Ka ialahy namako dia keky ny fiangaviany lary kady a. Ka ahoana? Androso sa emotra? Manaiky ary aho e. Fa resao tsara ny vadin'ny tandra sao dia mampiady izany a. Fata tsara lesy ny vadiko a. Tsy misy atahoana ny amin'izany. Somy malalako. Tratra sondry, reto ny darana netiko manao. Misaotra, ary betsaka izy izany a. Trondro rokolo solovoly. Dia zavatra fa koa, tianao? Ie, teneniko ary avy momba n'ilay volany indramo. Tazako be olana ao androany a. Ie, efa ela nga ianao ny tonga ny nahatsikaritra an'izany. Ie, efa ela ihany ka. Nitsirika fotsiny aho dia nifatasisa amin'ny efitra ilan'ny tatsy. Ohatra mety ihany no nanaovanao ny asanao atao trano a. Maiza kokoa raha mitany any an-dakozia. Fa nijeran'ilay volany indramina tokoa ankizy afa tsy tao tsony ilay izy a. Nalainao anga? Ie. Fa naninona ny tsy niteny ahy? Dia nataonao inona ilay izy? Mampiasaiko keliko. Nisy mercure izay namidimora tany Analavory dia voatany any am-pefindray. Rehefa namarina nefa dia osika ilay izy. Very tamin'izay ilay asasabola. Tsy azo koa ianao manao tao foana. Efa nitoran'ilay olona izay fa maromaro mantsy izay no very vola dia anaiky anao raha-pihavana any ilay mpivarotra e. Avena tsikelikely ny vola rehetra. Rovinana very ny volantsika. Izay na mibetsaka aloha no avery ny voalohany e. Tsy mantsy kely dia any amin'ny farany vao azo. Ny famerenana azy angery tandra tsy mahandry an'izany e. Ilay fasy kelikely amin'ny volanao aloha fa rehefa tafaverina ilay izy dia atolotro anao ihany e. Tena manao kitoto mihitsy anao tery tandra ka. Si, raha nahazo tombo izao ny vola dia ho faly ery ianao saingy very izy dia izany no menao tsiny. Saingy aza mananao ry mamosoa fa fampiatsa foana izay a. Tsy very ny volanao fa efa tantana fotsiny e. Aza matahotra anao fa olo-patatra ange izany e. Indrisy. Izao tokoa no mamosoa. Efa nandinika dia aleo sika mitady ankizy ifanampy aminao. Ifanampy ahoana? Ampianao amin'ny fansana vola nucléaire ohatra dia manao ny raha rehetra atao trano e. Izany ve tsy fandaniana hafa indray e? Raha sy fapika ianao amin'ny fantaovana ny karamany. Raha manaiky ianao dia etika ty sirarifa. Fa nga mahay manao voly izany olona izany. Ampianary izy ry mampisoa. Sady ianao anie be voka tsy tokony andrera-tena loatra e. Eny ary e.
tena mody alina be foana. Ka misy fiara-miasa mitandra dia izay no mahataraiky anahy. Asa manahoana indray moa izany? Ka tsy ho azonao mihitsy ilay izy nahazavaina aminao azy e. Ahoana moa nahalalana an'izany raha tsy ambaranao ry kady a? Ka tsy tiako lazaina anao ry manjaka izany a. Ianao mahita antsika iraina foana. Viana koa azo ny nanao an'izany. Hitako tamin'ireny resaka nahavoasazy anatany am-pianarany reniko. Ka ny ianao ange aretina tedaviny. Fantatro na fenona azy amin'ny nataonao tamin'ireny. Inona ny fantatrao? Miaraka amin'ilay mpiasa tranony mama Fanuely ianao. Marina sa tsy marina? Mpiasa trano hoe? Iza koa izany? Kalaionja fa izy e. Mody fanina indray. Iza indray ary nanely an'izany tsao izany. Mama Fanuely mihitsy nge nahitanao niditra tao an-tranony. Rehefa miverina tampoka izy dia tsy nahatratra anao tsony. Nitsambikina teny am-baravarakely hono ianao ny mpiray vody-rindrina taminy. Mahafantatra tsara ny endrika ao ry zareo na manafy ny endrika azy ianao. Ka ahoana? Inona navalinao an'izany? Olona mitovy amiko izany fa tsy zavelively. Hay! Nampiatso ny zokinao ary nanazava tamiko ny zavatra rehetra. Malemy tsy azo ny mpanampiny ary tsy mety nitsotra amin'ny marina. Lasa tsy zarizary ny asan'ny sy ilay ankizy ary tsy nety ny lefitra tsony izy ary dia nandroaka azy. Tao mangina fotsiny ianao e. Nisaraka izany nareo sa mbola miaraka ihany? Tokony tsy mino azao resak'olona rehetra izao ianao ry manjaka. Ankehitriny mamosavy anao ny eritreritranao. Mampiady mpivady sy manakotana ny tokantrano fotsiny izany. Asa, mampitandrina anao fotsiny a. Tandreny tratraka fa tsy ataoko vita moramora. Nivadika no ianarana kitikitihana. Andeha tsara fa dia examen ankizy fa mandano ny fotoana koa ianao ry manjaka ka. Eny e, toa izy miditra fa ahita vehivavy izany olona izany. Izany tsy ahaizana maina. Ahita raha amiko izy. Ianao koa anatin'izany ry kady. Mahazo aretina amin'ny tsisy dikana ianao fa amboary ny saina sy mampivezivezy anao eran-trano. Misy solana anakivola fa mbola sy nahatra azy nefa ilaiko ilay izy. Ko maninona raha takinany aminy akia? Sako ilay an-trano no soma mampiady mpivadika. Fa maninona ianao miteny an'izany ry tandro? Ka sao dia tsy nambarany tamin'ny ilay izy dia mahakamano ho any amin'ny zareoko. Fa iza nefa izany olona izany e? Ny kiady namako e. Raha mandinika ohatra mety tsotra ihany ny vadiny a. Kiady ve ny fantatrao dia iverinao fotsotsa ny vadiny nefa nareo mbola tsy niona kosa. Tsy fantatrao marina. Olona masika ane ny vadiny. Ka tsoa izy raha izany rehefa tsy ho any amin'ny zareo ianao e. Fa maninona moa raha mba mena vola ary mampisoa? Tsy manana e. Ka raha manionja zao efa natokako ao. Zany a. Meo atelo izay e. Omenanao ahoana? Aloha ampiasaiko izany vola izany fa vao maso dia izaho mihitsy mandono karaha manionja. Sady tsy ilaingana ambirana ankazy fa hono tenandraeo raha ela indrindra. Ka raha mitaky ny karaha manionja dia ahoana? Azahoana izy fa dianko ny vola fa tsy manana ianao e. Izay zany. Aleo atao tsara pirina amin'izay ny vola hiatrehana amin'ny fiterahana fa tandra tahaka ny tsy hanaiko mihitsy rehefa mahafantatra fa manam-bola. Tena fahalemena mihitsy ity fitiavam-bola ity. Maninona moa raha jerany ampiasaiko kiady. Sanatria laniko ny karaha manonja nefa izy tsy natotra vola ety aminay akory. Raha sy misy aloha ela naneninanika. Tena tsy nandalo mihitsy. Tena sahirana e. Miara-mody manko izay mivady rehefa miraro. Manara-maso aho manjaka dia tsy afaka miala mihitsy aho. Anatitra vola vetivety aho dia ivily ijery an'enja fotsiny dia mandeha mody. Fa maninona raha matory aty aminay e? Izany ve tsy ampiahiahy mivady lary tandra? Andalo ny an-trano e. Sotrotrika antsika dia lazaiko mamsoa fa hodika ady avy eo. Nefa keka la miverina fa tsy hidiko ny vavady. Tonga dia mikarany ambony fa lazaiko ny zao hoe amoa varavaranao. Mety izany letsy a.
Andraso aloha iantso amin'ny manjaka dia sao dia miandry any an-trano any fotsiny izy. Dia miaozy rasako sa viony hoe mandanga sikako. Dia lazana ve izy hoe matory any aminareo a? Mazava ho azy la ve mamosady Tsy azoko dia manontany ahy ary aza tiasa. vady zana hoe matory aty aminay kady fa mivady lantiny enina hoe aty aminay kady mazava amin'izay Ao tsara ka. ary atsoa amin'izay izy fa eto misaka amin'ny fatsany an-tranonay. Andraso kely ary. Mandany vola koa ianao sikady rehefa misotrosotro. Ohatrino izao ny laninareo teo? Mba manalaza zay fa ianao akory raha imenomenina. Maninona izao raha mampirina vola hiatrehana amin'ny fiterahako? Fa ianao ve tsy efa manao tahiry mamsoa? Atainona fotsiny sy volana alohan'ny terahana tsy manana ve? Indrisy, ianao zany ary tandra tsy mba mihevitra izay ilaiko mihitsy fa manilika ny andraikitra ty amiko lalandava. Aza be fa mangitra anao fa maty re amin'izay ka. Zany ve dia mampiferitraina. Ny anay ty indrindray fotsiny fa tsy hoe zavatra atao mandavan-taona sady ianao za satratra mivizivizy eo aminay mba maka koa. Izay ka, sady miziroziry be ny kiboko izany. Fa iny ty mampikofokofoka anao Taka marary kibo kia, misy sakafo tsy zakako angamba. Tsy angana dia mandehandeha kely aloha mety hoe vokototra ianao aloha. Ndao mba hiaraka amiko any an-tokotany tandra. Mandehana fitsy naiksanao ao fa nanao fefy ingeny antsika. Tsy mba namana koa ianao Inona ny vita koa raha misy mamono ao? Za nge be voky Aza mataotra ianao fa saka mety efa aminao fa tsy olona Akamona hitsangana fotsiny ianao ka saka ny alana bala. Tompo, miaramiko. Areo raha tsy araka amiko ny vadiko. Ianao tsy mamela aho irery. Ho any an-tokotany fa tsy zakako intsony. Tena maizom-bola n'izany alina izany Misy alika eo amin'ny varavaran'ny WC izany. Mangovotra izany. Inona ny ataoko? Alao manara-drindrina so mianjera eo akaloza. Anatina kaikaiky dia andrasako eto. Tsy mihetsika so sanatria mpamosavy io. Way! Zay efa nihetsika ilay izy. Olona. Izy io. Tena tratra marina. Tena fiainao mamsoa zany. Iza hoa io? Natolotranao teo ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe miady lavaka fanimbana, miady lavaka fanimbana. Ndiam-peniny Oloralalarvelo. Reto avy no nanome aina ny tantara, ndiana Andrianjafy ny aina, Anisera Antry ny aina, Santarakotoarvelo, Sikira Miarinjatovo, ary Lalaina Ramananarivo. Mbola itoy.